Faly miarahaba antsika rehetra indray ny tenako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia fiadanan'ny Tompo aminao sy ny ankonanao. Ny tenako indray zao no izara ny tenin'Andriamanitra ho amintsika tsirairay avy ny sakafom-panahy izay hoentiko an'ity androany ity fa mialohany irosoantsika ny amin'izany hafatra izany avy amin'Andriamanitra dia ndahoarintsika hiaraka hivavaka ho an'ny tenin'Andriamanitra. Eny ry Tompo Andriamanitra arainay izay tsara ny danitro, mbola faly indray zahay Jesosy eo, faly indray ny tenako amin'izao fotoana izao satria mbola nomena ho tombonandro, fahasalamana hery, tanjaka, ahafahako hampita izao hafatra avy aminao izao Jesosy eo ka dia ity olombelona ihany aho Jesosy eo tsy tanteraka eo anatrehanao ko dia mifona aminao Jesosy, mivaly eo anatrehanao noho ny fahadisoana izay tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao izay vitako Jesosy eo ko dia mamindrafo amiko ary mamindrafo aminay tsirairay avy ary mamelany helokay Jesosy eo satria nanao zavatra tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao tokoa ianao izahay Jesosy eo ko dia miofona sy valozako eto anatrehanao izany ko dia ankehitriny aho Jesosy eo mangataka ny herin'ny fanahy masina, ny herin'ny fanahy masina anao aneny no tafiako, ny herin'ny fanahy masina aneny no hanazava izay rehetra ataoko eto amin'ity androany ity ary hazavao aho fanahy masinao, hazavao izay rehetra ny teny izay ho ampitaiko eto amin'ny ondrinao Tompo, mangataka anao fanahy masinao, ianao no toetra ato anatiko, ianao no hanokatra ny vavako, hanamasina ny lelako, hanokatra ny saiko, ny masom-panahiko izay mbola tsy mahalala na inona raha ny tenako ihany fa ianao fanahy masinao ny mitaridalana ahy amin'izany teny masina ho ampitaiko amin'ny ondrinao izany Tompoko dia ankehitriny aho Jesosy eo dia mbola mangataka ny ranao masina handrakotra ahy ary ny ranao masina neno hanamasina ahy ary ny ranao masina neno hanafaka izay rehetra tsy namboleny tananao indrindra fa ireo asan'ny Satana izay mitondra blokazy tsy ahafahako mahay na inona mpangalan-teny dia tsy manan-kery tsy manam-pahefana dia didina amin'ny anaran'i Jesosy izany anandavaky ny elanao Satana izay mitondra fananana izay mangala-teny tsy ambininy eto ianao fa ny tompony ampiteny ahy amin'ity ankehitriny ity Jesosy eo dia ankehitriny aho raiko hampita izao hafatra avy aminao izao Tompo malalo tsy ny fahaizako ny izana ny fahalalako fitaovana fotsiny ny tenako amin'izao fotoana izao Jesosy eo fa ianao no hampiteny ahy, ianao no hampita ny hafatra amin'ireto ondrinao reto Jesosy eo, fitaovanao izy Tompo malalako dia ampio aho mba hahay izany hamahana ny ondrinao izany Jesosy malalako dia ianao aneny naniraka ahy dia ho tanterahina tokoa ane Jesosy izany tenao masina izany ko dia misaotra Tompo ary izay rehetra andre ity teninao masina ity Jesosy eo aoka tsy ho fahazarana fotsiny fa aoka ane mba ho tafapaka ao anatin'ny fonay tsirairay avy Jesosy eo ary hanjaka anatin'ny fonay tsirairay avy ianao Tompo malalo indrindra fa ity teninao masina ity ianao no hiteny aminay Jesosy eo ko dia sokafo ny fo amam-panahana hidiran'ny teninao masina satria masina tokoa ianao Jesosy eo azavelanao hisy very nararaka amin'ny tany izany fa hitafapaka anatin'ny fonay tsirairay avy hitsiry hiroborobo toy na fafy tamin'ny tany lonaka ary manapatapaka izay tsy namboleny tananao toy ny sabatra roa lelako dia misaotra Jesosy eo fa be voninahitra tokoa ianao Tompo malalako dia mendrika anao asandratra sode raina mandrakariva ny anaranao ny anaranao Jesosy Kristy avy any Nazareta no nakenako izao vavaka izao misaotra Jesosy eo misaotra fanahy masinao amen. Ny tenin'Andriamanitra izay vakitsika izany dia avy Mateo 2:20 dia Mateo izy
toko 120 dia toy izao ny vakiny raha efa nahita raiso mihitsy ny baibolinao na ny telefona misy ny tenin'Andriamanitra dia raiso re tompoko dia toy izao ny vakiny amin'ny anaran'i Jesosy makanesa aty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesa-drentana fa izaho no hanome anareo fitsaharana. Dia averiko indray mandeha mankanesa aty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesa-drentana fa izaho no hanome anareo fitsaharana. Amen. Izany teny izany dia izany ny teny Tompo ry havana malala, teny izay ampitaiko avy aminy dia hoe ny miantso antsika ny Tompo. Miantso antsika izy satria ianao io dia misy olana ao amin'ny fiainanao. Dia io olanao io zany no antsoan'ny Tompo anao satria mila tsy ho zakanao ilay izy. Mila tsy ho zakanao satria mavesatra tokoa kanefa mbola tsy mahalala miverina amin'Andriamanitra ianao fa mbola variana ihany hoe nefa misy problème anao efa misy zavatra manjoanao dia manatona ny Tompo satria miantso izy malalaka ny varavarana hidirantsika ho aminy. Tsy andoavam-bola nge ry havana malala ny fidiranao amin'ny Tompo miantso anao foana izy isanandro fa ianao no tsy miaino. Tadidio fa ny Tompo dia ao anatinao, ny Jesosy Kristy dia velona ao anatinao fa tsy haintsika ny mampiasa azy indraindray. Tsy haintsika ny mampiasa azy satria ahoana? Tsy mialala mitodika amin'Andriamanitra isika raha tsy misy zavatra manjoanao ihany. Dia izay indrindra ny teneniny eto hoe mankanesa aty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra. Izany hoe tsy hoe reny hoe mibata entana anao dia hoe miasa fatratra anao amin'izany fa io olanao io hain'Andriamanitra no mandamina an'io problemanao io ady atrehanao io dia ny Tompo no mahay mamaha an'ireny olana ireny fa ianao no tsy mahalala azy. Indraindray tsika zanak'olombelona no tsy mba miraharaha an'Andriamanitra satria ahoana? Variana amin'izao tontolo izao, variana amin'ny fiainan-dratsy, variana amin'ny fanompoasampy, variana betsaka ny fahotana nefa avy aiza reny ota reny izay ireo zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra reny ange dia avy amin'ny Santana. Ny Santana mihitsy ny mitondra an'ireny ao aminao ao dia raisinao ilay izy. Ampiasainy izany ianao hoe ohatra ny hoe alaiko ohatra hoe ampiasainy amin'ny alalany ady. Ampiasainy ianao hoe amin'ny alalany ady izy izany dia ilay ady mihitoetra ao anatinao ao ilay ady foana. Dia mazàna misy mpivady mivady dia miady foana dia miafara amin'ny fisarahana satria ahoana? Andevozin'io Santana io, andevozin'io lavarambo io ianao amin'ny alalan'ny fiadiana dia rehefa ampiadiana ianao dia miafara amin'ny famonoana fandray tanana mihitsy ny aratra mpivady dia inona ny hafarany? Misaraka. Lasa divorcé ianao, misaraka mihitsy kanefa izany tsy ankasitrahan'Andriamanitra. Tsy ankasitrahan'Andriamanitra izany antsoina ianao amin'ireny hoe manganesa aty ry zanako satria izany no anomeanao fitsaharana izany ataony hay sorony aminao ireo enta-mavesatra aminao ireo. Manjoro vavolombelona ny tenako miady mivady izay tamin'izaho mbola tsy nandray an'i Jesosy ho Tompo sy mpamonjy ny fiainako. Miady mivady izay
dia anam'izao ary izy zay izy voatsapako hoe marina mihitsy iny marina mihitsy ity teny ity satria ahoana olana misy amiko ity tsy mahalala hoe andeha hivavaka, tsy mahalala hoe hitaraina amin'Andriamanitra fa inona ny tarainako, aiza ny tarainako any amin'ny olombelona, kanefa ny olombelona inona ny nataony aminao rehefa mitaraina anao amin'ny namanao, inona kino ataonao misy raha atao raha za vonoiny ataonao tranzao dia miala ao zany le tena hoe ataony santana fitaovana koa zany le olona hampisaraka anao dia miala tao ianao fa tsy rariny intsony dia mitaraina amin'ny ray aman-dreny efa tsy zakako intsony mama satria mavesatra le izy marary ny fonao olana foana no tsy misy fiadanana mihitsy ao amin'ny tokantranonao fa ady kanefa ireny mihitsy no tian'Andriamanitra hiverenanao any aminy satria antsoiny foana ianao isanandro anaka avy manatona ahy ety hoeto ety ny enta mavesatra aminao, mavesatra reny ry havana malala, mavesatra reny amin'ny tondra ny santananao ireny amin'ny alalan'ny ady. Maro karazana ny asan'ny santana izay ampiasainanao ao amin'ny alalan'ny fangalarana, ao amin'ny alalan'ny fijangajangana, ao amin'ny alalan'ny famonoan'olona, ao amin'ny maro be fa reny mihitsy ny tiany tompo ho esorina aminao ireny zavatra mpitondray ny santananao satria tsy avy amin'Andriamanitra reny, mandika ny didin'ny folon'Andriamanitra ny reny satria hita mihitsy hoe tsy avy amin'Andriamanitra le izy satria ahoana reny didi folo reny hoe aza dia misy ny tsy aza mangalatra, aza mijangajanga dia mbola manao ihany satria malalaka be ny ao amin'ny santana, ny asao aminy malalaka be iasanao kanefa mazana tsika olombelona amin'ity ambony tany dia mirona raha mbola tsy mahalala ianao, mbola tsy mahafantatra ianao dia mirona ny daholo ampiasainy ny santana, ampiasainy ianao mavesatra reny kanefa inona ny biony santana ny andovanao ilay faretrafo mirehetra mandrakizay, faretrafo zay ny biony azoany ianao tsy nefa ianao raha manaika ny tenanao tompo sy mpamonjy ny fiainanao Jesosy maivana an'io entanao, maivana ireo olana ireo, miala aminao ireo fa zao koa ry havana isika zay hanaradian'Andriamanitra raha vao maheno ahy ianao amin'izao fotoana izao mbola misy sakasakana ny ao mbola misy zavatra ataonao ario reny esory maka nesany amin'ny tompo tsy mandao tadidio fa Andriamanitra tsy mba mandao zao ianao zanaka no afaka mandao ny ray aman-dreny fa ny ray aman-dreny tsy mba mandao zanaka izany, tsy mandao anao izy ry havana malala dia ianao tsy manatona azy ihany fa raha manatona azy ianao dia volavolainy tsara ianao tena avahany mihitsy ianao ka nohon' izany raha io olananao io problemanao io zavatra mianjady aminao io esory manatona an'Andriamanitra, antony moramora izy hoe tompo esory amiko ity zavatra manjo ahy ity raha maheno ahy aminao amin'izao fotoana izao dia manapa-hevitra hoe hanaradian'ny tompo, tsara ny miaradia amin'ny tompo, tsara ny manompo an'Andriamanitra, hitanao hoe maivana ny entanao, maivana ireny olananao rehetrarehetra reny, ireny zavatra hota ataonao reny hain'Andriamanitra manala an'ireny. Izao ny tenako izao mitory aminareo izao tena hitako hoe
maivana ny entako amin'izao fotoana izao, ary tahina mitahy ahy foana Andriamanitra, mitahy ahy foana izy. Tena asehon'Andriamanitra anao mihitsy ny hoe ny fiainanao taloha, aiza ny fiainanao taloha, ny fiainako tamin'izao mbola an'izao tontolo izao, minitoka, rehefa minitoka marary ny vavony, miôkôka mandoa, de mbola misy de mbola ampirisiny devoly ihany hoe manala makafoka de misotro indray mandeha. Efa hita fa hoe efa voy ianao, efa tsy zakanao intsony fa marary ny lohanao de mbola hoe misotro indray hoe inona moa ny fiteny azy hoe vanjobo hoy misotro ianao de afaka daholo. Why ianao efa voy iny de efa tena antevoziny reny ravarambo reny de mbola hoe misotro indray mandeha. De tsy vitan'izany ihany fa raha misotro ianao tsy afaka hoe misotro ray botay ianao de vita. Misotro ianao ray botay de mbola tsy tena mamy tsara ianao de miditra indray de ataony mihitsy boboanao an'le toka de lany ny volanao, de raha lany ny volanao de mitrosa ny faranao, tafiditra ao indray koa ino moa izy ty, ny asan'ny santana ao amin'ny fitrosana, mitrosa koa ianao, mitrosa mitrosa vola, mba meo vola toy tsy aho fa hivilianako toaka fa mifara vola mialohako jalanao. Trosa iny tafiditra ao indray mandeha koa ny trosa, efa tafiditra amin'ny fitrotrona toka anao, mbola tafiditra koa ny trosa amin'izao fotoana izao, mbola miampy koa le asa efa ampiasainy ianao amin'ny alalan'ny fitrotrona toka, de mbola ampiasainy koa ianao ao amin'ny alalan'ny trosa, de tonga koa ny faravolana de alohan'ny trosa. Trosan'le ola de tsisy vola ianao, de inona indray nataonao, de miampy izay foana nataon'ny fiainanao, de ao amin'ny fiadinako ampiasainy amin'ny alalan'ny faharomotana koa ianao, tsisy manjary ny tokantranonao satria ampidiny eo ianao, satria inona natakaivin'ny satana voalohany, ampiasainao voalohany de io fonao raha tsy ianao mandanjalanja azy, tena anjakany, tena io mihitsy ny faiblesse idiran'ny santana. Fa ianao maheno zao hafatra avy amin'Andriamanitra zao, tianao ny tompo, ianao mihitsy ny tiany aheno an'izao hafatra izao hoe ilao izy ireny, avelao ireny, avelao tanteraka hoe andeha hanaradianao ao tompo. Dao jerentsika ange any amin'ny Joba 7:20, andiny 7:20. Dia hoy izy tamin'ny olona, indro ny fahatahorana ny tompo no fahendrena, ary ny fialana amin'ny ratsy no fahalalana. Amen. Ianao koa zany raha fahavonina hoe hanaradian'ny tompo, matahora an'Andriamanitra. Raha manana tahotra anao anatinao ao de tsy mahasahatra intsony ianao manota, tsy mahasahatra intsony ianao manao io fahazaran-dratsy ampiasain'ny santana ianao, satria manana fahatahorana an'Andriamanitra ianao. De raha manana fahatahorana ianao de manana fahendrena mitoetra ao anatinao. Raha endry ianao tsy afaka amin'izany, tsy afaka manonta intsony raha manana fahendrena, satria matahotra anao. Ohatra nanahy zao, raha vao nanomboka nandray an'i Jesosy de nalaiko tsikelikely reny tsy afaka tonga de dray mandeha hoe alainao daholo reny enta mavesatra hoentin'ny santana ampiasainy ianao reny tsy afaka hoe dray mandeha hoe lainga, fa miala tsikelikely. Ny voalohany nataoko aloha de niala mitoka, de ny fatahorana iny inona ampiasaiko taminahako zany hoe matahotra an'Andriamanitra, na de tsy hitako maso izy matahotra azy satria izy mahalala ny zavatra rehetra.
mahalala zao dia matahotra. Nalaiko aloha ny fisotroana ataoko. Dia mbola nizahany toetra ako. Ny fizahany toetra anahy dia ahoana? Nisy namana invité, ny invité n'ilay namana ako. Dia lasa nandeha. Dia inona nataoko alohan'ny nandehanako nandeha namonjy an'ilay invitation dia nivavaka. Jesosy eo, aza avelanao tratran'ny fakampana amin'ny fisotroana ataoko aho andeha hoany amin'izao fotoan'izao. Lasa ako. Dia lasa nandeha dia tabelanay dia toka labiera. Inona peta be reny fisotroana alcool reny. Peta dia misy manome azy zao izaho tsy misotro intsony. Dia zay nalaiko voalohany ny fisotroana ataoko. Dia nanomboka dia manaraka ho azy. Mandeha tsy kelikely reny ry havana malala. Mandeha tsy kelikely. Fa tsy hoe tonga dia hoe raha miara-rodana ny daholo. Fa ampiasao io fatahoranao an'Andriamanitra. Raha manana fatahorana ianao tsy mahasamanao ratsy. Dia manana fahendrena ianao amin'izany fotoana izany. Ny fialanao amin'ny ratsy. Zay no ampiasao zay. Ny fialanao amin'ny ratsy. Ny fatahoranao an'Andriamanitra. Dia raha matahotra an'Andriamanitra ianao dia ho hitanao tsara angefa mandeha ho azy, manaraka ho azy ilay fahendrena. Tsy nisy nanampo zao tenako izao hoe lasa hoe zanak'Andriamanitra. Tena miriaria, tena iriariako mihitsy ilay tompo izay nanavitra tao anatin'ny maiza. Satria nigejany Santana, nandevozony Santana kanefa nalainy ankehitriny ary avy malala dia mahatsapa maivana. Maivana tokoa ny entako. Ary tena marina mihitsy hoe izany nanome anareo fitsarana ho izay tompo. Tena nanome fitsarana mihitsy izy fa tsy ohatra ny fiainako taloha. Tsy ohatra ny fiainako taloha, ny fiainako ankehitriny ry havana. Maivana ny entako. Fa ianao koa raha mbola misy zavatra andevozany lava rambo anao mankanesa aingana raha vao mandre izao tenin'Andriamanitra tiany ampitaina aminao vao mandre an'izany ianao dia miverena aingana hoe mankanesa any amin'ny tompo. Izy ihany no anafaka ny olanao io. Hainy manala ny reny, hainy afantany, tena hainy tsara manala ny reny. Hitanareo be da be ny zavatra mifamafao amin'izao fotoana izao. Betsaka mihitsy. Ary mitonga misy mihitsy miafara hatrany amin'ny fahafatesana ilay izy. Ireny zao, ohatra zao anao mangala-badin'olona ampiasaina amin'ny fahalalana fangalana badin'olona ianao. Dia raha vamba anao tratra an'ilay vadin'ny tompom-bady ianao. Dia ataony fitsaram-bahoaka. Ataony fitsaram-bahoaka dia sanatria raha maty amin'ireny. Maty ianao aiza ho aiza ny toerana misy ianao amin'izany fotoana izany. Aiza ho aiza iny toerana misy ianao iny. Fa dian'izao raha tokanao mpangalatra vadin'olona, ilao iny vadin'olona iny. Manatona ao amin'ny tompo ianao, manatona amin'ny Jesosy ianao. Fa izy no hanome anao tokantrano sambatra. Amen. Rehefa mangataka aminy ianao, hoentinao ampinoana ilay izy ho azonao zany. Ho azonao zany. Ento ampinoana koa. Minoa koa ianao. Minoa ny tenin'Andriamanitra. Ary minoa an'Andriamanitra ianao. Fa ny finoanao an'Andriamanitra koa. Io teny io indrindra. Raha mino io teny io ianao, ireny mpanompon'Andriamanitra mitory ireny. Ireny fitoriana ny tenin'Andriamanitra ireny mba araho ireny. Minoany ireny ianao. Minoany ireny isika. Izaho aloha raha amin'ny tenako tena tiako mihitsy ireny mihaino ireny toriteny ireny. Inona ny ataoko? Ampiasaiko aminahy ilay izy.
ampiasaiko amin'ny tenako le izy hoe misy fananarana anao, zao ny tokony atao, zao tsy tokony atao, zao ny afaka ataonao, dia rehefa manao an'izao anao dia zao ny ataonao. Arahana reny. Fa tsy vitany hoe ianona fotsiny dia vita, hoe miteny tenin'Andriamanitra atao fahazarana fotsiny dia mihainy dia vita dia any iny. Fa mba ampiasaonao amin'ny tenanao le izy. Ampiasao, satria ireny mihitsy no tian'Andriamanitra ho aplikevana ataonao. Zay mahatonga hoe reny mpanompon'Andriamanitra mitory ireny. Misy fitorinan'ny filazantsara ireny, misy dikany ireny fa tsy ataotao foana. Efa nanome fahefana nge Andriamanitra hoe mandehana ianareo ka torio amin'izao tontolo izao ny teniko ary ataovy mpianatro ny firenena rehetra. Efa nameny fahefana reny olona mitory ireny. Ahafahanao mandre mihaino. Na ianao io aza, afaka mitory amin'ny namana hafa, afaka mitory amin'ny fankohonanao. Raiso ireny tenin'Andriamanitra ireny. Mino an'ireny koa ianao. Satria ireny dia zava-dehibe koa eo amin'ny fiainanao. Fa tsy vitany hoe mihaino fotsiny dia any. Ampiasao ireny. Amen. Aza mangatakandro tsony ry havana. Aza mangatakandro tsony iverenanao amin'ny Tompo. Mibeba ianao. Ireny otana rehetrarehetra ireny ibebao ireny. Manova fanoloran-tena. Atoloran'Andriamanitra ny tenanao. Atolory azy izy isa. Satria efa tongotra, efa miakaiky ny avian'ny Kristy. Hitsenantsika ny amin'ny raony lanitra. Mba jerevinareo fotsiny angeha. Misy maty tampoka tsy fantatra hoe naninona, tsy fantatra hoe naninona. Nefa ianao raha tsy niamby ny ara-panahinao tamin'ireny, aiza ho aiza ny toerana misy ianao, aiza ho aiza ny toerana misy ianao, any amin'ny fiainana mandrakizay, lalana tokana ihany no andana, so any amin'ny fiainana mandrakizay, so any amin'ny farehetra afo mirehitra mandrakizay. Fa aza variana amin'ny ody ety ambony tany, fiainana ety ambony tany ianao. Fa miverena haingana, manatono an'Andriamanitra. Mampalahelo ny ireny ry havana malala. Ireny zao mbola tsy manampo hoe ho faty any an'io. Tsy manampo. Fa Andriamanitra ihany mahalala ny programany hoe ianona ty tsy maintsy vita eto. Raha ataon'izao vita ny mombanao dia efa vita. Izy ihany mahalala ny lalana. Izay alehanao. Izy ihany mahafantatra ny mombanao. Mahafantatra ny mombanao rehetrarehetra mihitsy. Na hatramin'ny volondohanao, hain'Andriamanitra ny manisany io. Hainy manisany io. Fantany daholo. Na ny ao am-ponao, na ny eritreritranao. Fantany daholo reny. Ka zany indrindra no antony hoe miverena reny. Miverena ao amin'ny Tompo. Miverena ao amin'Andriamanitra. Miverena amin'ilay valan'ondry. Fahazavariana amin'izao tontolo izao. Miantso anao ny Tompo. Zay natao hoe ambeny manjakariva ny ara-panahinao. Tsy fantatrao ny ora sy fotoana hakany ianao. Kanefa zany raha tsy miambina anao dia aiza ho aiza ny toerana misy anao. Anjaranao sy ilay Andriamanitra izany. Fa dia hoe ny tiako ampitaina eto dia mandao tsika, mandao izay magneno ity teny ity. Miverena, mankanesa ao amin'Andriamanitra. Fa izy voalohany indrindra hamana ny olanao io. Hanomeanao ny fitsaharana io. Io zavatra mavesatra tsy zakanao io. Hainy manamevana an'ireny. Hatsahatra an'ireny. Fa minoana ianao. Minoan'ny Tompo. Fa anaova ny fiainanao izy. Raha vonona ianao, raha vonona andeha hiverina ao amin'ny Jesosy Kristy Tompo, hiverena. Satria mitady anao izy, hiverina ao amin'ny valany,
ianao lay ondry very tiana averinao. Ka dia ankehitriny ry havana malala raha mandray izao teny izao ianao aza misalasala makanesa any amin'ny tompo. Fa io enta mavesatra aminao, hainy manala an'ireny, hainy manamevana an'ireny, hanomeanao fitsarana Andriamanitra. Tiany mbola tsy tara ianao, mbola tiantsika ange izy, mbola fitiavany antsika ange ny mahatonga azy hoe manana fofona. Matory izao anao mifoha maraina, mbola afaka miaina ny orinao, mahita ny masonao, mandre ny sofinao, mandeha ny tongotrao, miasa ny tananao. Fitiavana lehibe izany, mbola nameny tombonandro, fa aza variana laninanao ny fotoananao amin'izao tontolo izao, amin'ny fanandevozana izay ataony lavarambo. Satria mila miambina ny ara-panahintsika isika. Ho avy toy ny mpangalatra hozy izy ny tompo, hozy izy ny tenin'Andriamanitra. Reny ny avy toy ny mpangalatra. Misy mpianakanto izao vao maty vetivety, tsy haiko hoe tamin'ny viny. Tsy nampoiziny ho faty ange izy. Tonga tampoka ny tompo nantso azy. Teny bababa daholo ny ao amin'ny réseaux sociaux. Tsy nampoizina. Tsy mino mifankatiava, hifankatia nefa ny toetranao ahoana. Mandana aloha hoeto aloha ny tenanao ao amin'Andriamanitra. Afa daholo reny fanandevozana, reny ota, reny zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra reny. Dia manaraka ho azy ny fitahiana, ny fitiavana. Fa tsy hoe hifankatia, teny hoe rehefa maty ihany dia mifankatiava re, fa fandalovana etỳ antany. Tena marina hoe fandalovana etỳ antany. Tsy misy andovana ity tany ity sika, fa any an-danitra any lova sika. Kanefa raha tsy manararaotra ianao, mbola omen'Andriamanitra fofinaina ianao, mbola fitiavana ianao izy izany satria mbola omeny fofinaina ianao, afaka hivevahanao iny, afaka hibebahanao, fa tsy hoe afaka nidananao, anaovanao izao fiainan'izao tontolo izao. Fitiavana anao daholo izany. Na dia manota ianao mbola tian'Andriamanitra. Le fitiavana zany dia mba valio koa le fitiavana satria izy ihany ve hankatianao anatin'ny andro iray 24 heures ny meninao, 24 heures. Nefa mba firy lera zao na firy minitra no nanomezanao no mba hiankohofanao eo anaty any tompo. Na dia tsy miankohoka aza anao hoe mba mivavaka hoe miantso ny anarany fotsiny. Misy ny namana, misy ny olona dia miteny tsisy fotoana, miasa mafy reraka kanefa Andriamanitra manome fotoana ianao 24 heures dia tsy mba foinao na dia kely arako, na dia kely akory atolotrinao anazy io. Na dia mandeha any am-piasana, afaka miresaka aminazy direct ianao. Afaka misy connexion gratuit, mi-connecter direct aminazy ianao miresaka aminazy. Tompo, zao, amboaro Jesosy arovy tompo, ataovy izao ny fiainako. Afaka miresaka aminazy ianao. Fa tsy variana hoe manan-karembe ianao, manana tomobile ianao, manana trano vato ianao, tsy zavatra tsy irino. Kanefa reny zava-poana daholo reny ety ambony tany. Fa mba katsao aloha ny harena any an-danitra. Ny harena any an-danitra aloha katsao voalohany. Fa tsy harena mora aloha ety ambony tany. Dia sahirana mitady vola, manina anamboarako ny tranoko, vitako. Za tsy miteny hoe tsy tsara zany fa mba hoe mba lanjalanjao koa, mba hoe aiza koa na n'Andriamanitra hoe mba misy toerana homanin'ny tompo anao koa ny any ambon-danitra. Dia mba amboary koa ilay tranonao any an-danitra. Ilovanao mandrakizay. Satria manana trano ange tsika any.
mba kolokolo ireny, ampitombo ireny amin'ny alalan'ina, amin'ny alalan'ny vavaka, amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Na ampitomboanao an'ireny tranonao any ambony any reny, any amin'ny tompo reny. Efa manana réserve anao any hoe tiany anianina, tiany anianina. Rehefa tsy hainao mampiasa an'iny, tsy tafiditra any mihitsy ianao. Fa mba hoe mba hampitombo ilay lovanao any an-danitra any. Mivavaha mandrakariva. Mitory teny, mamaky tenin'Andriamanitra. Satria mitombo, ireny mihitsy no mampitombo ohatrany hoe ilay vola, ohatrany hoe ilay fivavahanao zany ary ny tenin'Andriamanitra izay hoentinao, izay vakianao, ireny mihitsy no ohatrany hoe vola angonao hivitananao fitaovana hanangananao ny trano. Kanefa raha manao an'izany ianao, joalajoala be ny tranonao any ambony any. Ohatrany fijoalajoalany izy ety ambony tany tena mihoatra noho ny zato eniny ny any ambony ny any an-danitra any. Ka izay mihitsy ny hoe azadiny mivavaha. Raha ianao mbola tsy nanjain'i Jesosy tompo sy mpamonjy ny fiainanao, ankehitriny ianao miverena, mandana ao amin'ny tompo, mandana ao amin'ny Jesosy, amin'ny Jesosy Kristy irery ihany. Fa tsy mandeha hoe mbola hoe anompo ny rabe aty dia mandeha mivavaka, tsy akasitran'Andriamanitra fa foany daholo reny. Alain'ny tompo anao tsikelikely reny, alainy tsikelikely aminao reny. Miala aloha ty miala amin'ny fisotroana toka, miala amin'ny fijangajangana, miala amin'ny fangalarana, miala amin'ny fandangaina, miala amin'ny famonon'olona, miala daholo, alainy tsikelikely fa arakaraka anao ihany. Fa aza dia hoe variana tsony fa efa akaiky ity. Mampalahelo anie reny. Mampalahelo reny olona hoe matampoka reny. Kanefa mbola mananteny izy hoe mbola hitohy ny fiainana. Kanefa raha ohatra ka hoe tsy niamby ny ara-panahy izy dia aiza ho aiza ny toerana misy azy. Fa amin'izao fotoan'izao raha mandray ianao ry havana malala, miverena aingana ao amin'ilay valan'ondry Andriamanitra. Miverena aingana ao amin'ny tompo ianao satria izy no hanomeanao fitsaharana. Zaho zao dia tena mahatsiaro sambatra fa maivana. Ny olana taloha tamin'ny fiainako zao lasa maivana satria miaraka amin'Andriamanitra, miaraka amin'ny tompo. Haleloia. Ianao koa tiany daholo tsika rehetrarehetra. Tsy misy izay tsy tian'Andriamanitra, na manano tsara ianao na manano ratsy, tiany tompo daholo tsika. Fa miverena, ario ireny asan'ny satana manandevonao ireny ario. Fa hain'ny tompo ny manala ireny. Amen. Ka dia voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany dia aokantsika ary hiara hivavaka marana izao tenin'Andriamanitra izao. Ry Andriamanitra raiko izay tsara an-danitro, misaotra anao izay Jesosy izahay noho ny teny izay nomenao anay, teny fampahirezana. Ary aoka anie Jesosy, tsy ho hainonay fotsiny izany teny izany, fa ampiasainay amin'ny vatanay, ampiasainay ary mangataka aminao Jesosy izay mandray ity teny ity. Midina ao anatiny ianao Jesosy, avereno ary ovao ny fon'izy ireo Jesosy mba hanaradianao. Tsy hanana Andriamanitra hafa raha tsy anao irery ihany. Koa dia mangataka aminao Jesosy izay mandray ity teny ity. Ary na dia izay tsy mahaheno ity teny ity Jesosy, mangataka aminao Jesosy, avereno amin'ny ondrinao, ao amin'ny valan'ondrinao izy ireny Tompo. Avereno Tompo, satria izany indrindra Jesosy no antony nanomezanao izao hafatra izao, ny hiverenany ireny ondrinao ao amin'ny valany ireny. Koa dia ankehitriny aho Jesosy, mitahi aminay tsirairay avy ianao izay teny nafafinao teto Jesosy, mba tafapaka anatin'ny fonay tsirairay avy. Tsy misy na nalana na kely izany, fa indro apetrako feno am-pelatananao Jesosy.
ko dia mankasitraka anao ray koa. Mino sy matoky a Jesosy eo. Mino sy matoky a ray eo izay mandre ity teny ity dia hiverin-dalana ao aminao, hanary ireny asany santana izay mitondra, ampitondrainy ireny, ampiasainy ireny, ka dia tsy hanjaka amin'izy tsirairay avy ireny Jesosy eo fa ianao irery ihany no ala maivana amin'ny fitsaharana. Amen.